Ny tombo indray ireo manamboninahitra anatevin-daharana izay ho tandroka ary ny vozona sy ho reharehan'ny firenena. Omaly no nanatanterahana ny lanonana famoahana ofisialy sy ara-miaramila ny andiany fahatelo amby roapolo misalotra ny anarana lafatra sy ny andiany fahavalo amby telopolo mitondra ny anarana fanjiry. Tany amin'ny akademia miaramila Akmila Antsirabe no nanatanterahana izany famoahana rapomba ofisialy izany ary nisy ihany koa ny fanokanana foto-drafitr'asa. Totosa omaly tany amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny lanonana fandresena 17 famoahana tamin'ny fomba ofisialy sy ara-miaramila ny andiany fahavalo amby telopolo mitondra ny anarana fanjiry sy ny andiany manokana fahatelo amby roapolo mitondra ny anarana lafatra. Lanonana natanterahany kamandin'ny akademia miaramila ny kolonely Ramasy Razavindratovo Ertina ary teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. Ny fametrahana ny galona maha-manamboninahitra ireo mpianatra voalaza etsy ambony dia ny aloava ny fitsofan-drano ny andiany manokana fa 70 izay mitondra ny anarana Général de Brigade Andrianève Raymond. Taorin'izay dia nisy ny fitokanana ny foto-drafitr'asa vaovao ny amphithéâtre. Notsidian'ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa ny fizotry ny asa fanamboarana ny trano fitehirizam-bakoka eto amin'ny akademia miaramila. Tamin'ny fandraisam-pitenenana izay nataony dia nampahery ireto manamboninahitra vao nivoaka ireto ny filoha Hery Rajaonarimampianina mba hatandroka arony vozony sy ho tabian'ny firenena raha nambaran'ny hatrany. Mbola lavitra ny lalany ho ny filoha ka ilana faharetana izany. Ankoatr'izay dia nampanantena fanampiana amin'ny fanatsarana ireo foto-drafitr'asa eto amin'ny akademia miaramila ihany koa ny filoha Hery Rajaonarimampianina.